veregneso zaolie miagabatsika rehetrarehetra ny tokantrano zay amin'ity androny zoma ity araky ny hitatsika moa dia aty amin'ny brasserie de la gare no misy anay amin'izao fotoana izao raha mipitso ny fotoana izay fanomezantsika miaraka amin'ny Edy Lejao izay efa nazavainantsika ombenombeno moa zany ny fandaharam-potoana fa dia hoe manomboka rapitso amin'ny 7 alina ny fotoanantsika hiaraka hifetitsika miaraka amin'ny Edy Lejao aza ny toerana nijerevantsika satria raha le toerana nijerevantsika dia mety mieritreritritsika hoe lafo be fidirana ao anatin'izay fa nataonay ho zakany rehetra mihitsy ny saram-pidirana saram-pandraisana anjara ao anatin'izay lanonana rahantsika amin'ny Edy Lejao zay ka dia aza dino ary satria mbola be dia be ireny namana izay araka amintsika eto mpiasan'ny sisel mazava ho azy anentana antsika ao anatin'ity fotoan-dehibe raha mipitso sabotsy manomboka amin'ny 7 alina ity miaraka amin'ny Edy Lejao ndao ake namana hafa indray aloha no hoe rahantsika ny fanentanana zay ho ataony. Salama daholo tsy sopira no rahantsika androany fa ity fiarahana amin'ny Edy Lejao ity zany hoe tena fety miavaka tokoa izy ity ny asabotsy azadino fotoanantsika amin'ny 7 alina eto ampitany commune raha ohatra hoe tsy dia hitanao le izy mino avy mahita an'izany daholo isika rehetrarehetra dia tsy hiratranainy fa dia tena nihira amin'izao fotoana izao no voizitsika eo fa za moa mpanolotra hiratranainy dia tsy hany fa hiaraka ifetitsika rehetrarehetra amin'ity lanonana izay karakarain'ny mpiasan'ny sisel ity tena miavaka tokoa izy io fa anasanantsika rehetrarehetra tsy akanavaka na lehibe na kely na tanora na antitra nizaniza dia fety ho antsika rehetrarehetra io fa dia manainga mavesatra tsika rehetrarehetra fa dia tena ifety tokoatsika amin'io asabotsy amin'ny 7 alina io eto amin'ny Baromangeha eto ampitany commune no fotoanantsika raha mipitso ariva fa dia mbola ho avy eo ihany koa namana maro isan-karazany anao an'izay fanentanana zay fa zay aloha ny avy aty amin'ny namana lova aty amin'ny sopira raha volaniko aminao fitiaviko anao aza tao kilalao ya miarabanareo zanaky ny tamatavy rehetra eto moa zay équipe-ny sisel moa zany mikarakara ny etsika goavana atao rapitso io ny fahinany volana dia ny zavany apitita miaraka aminay eto moa zany anampanany lanonany moa dia Edy Lejao eto amin'ny Garamange hitasika eto amin'ny aorinan-kato dia manantegnanareo zahay équipe-ny sisel rehetra mba ho tonga maro fa natao zakany be sy ny maro zany ity lanonana ity dia zay dia manao kokoa daholo ho anareo mpakafy sisel rehetra mi forse fitiavana za ko maregny marary mamaliary mazava ho azy moa zany fa araky ny efa natsidiky ny namana mpiara-miasa teo dia ho tanterahana sabotsy rapitso fahenina ny volana mety koa ny fanamariana izay fety amandanonana karakarainy ny mpiasa eto amin'ny fahitalavitra sy ny radio sisel izay mazava ho azy fa dia ety amin'ny brasserie de la gare moa no anatanterahana izay fety izay tsara tsahivona ho atsika rehetra izay ho tonga amin'ny fotoana io fa dia ho alefatsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao na amin'ny onjam-peo izay etsika izay ho tanterahantsika eto mazava ho azy moa fa ny fahitalavitra sisel dia tsy maintsy anatanteraka ny famoahana ny etsika rehetra izay iarahantsika manatotosa amin'io androny rapitso sabotsy fahenina ny volana may io dia mirary antsika rehetra ho tonga soa hiatrika izay fety amandanonana iarahana amin'ny mpiasa rehetra eto amin'ny onjam-peo ny 8 teboka aotra na ny fahitalavitra sisel mazava ho azy ankehitriny za lero atsinaligny dia nagnano mbola tsara antsika jiaby magnano akory aby antsika mpagnaraka ny radio sy télévision sisel Tomasina amin'ity zoma mahafinaritra be ity ampitsikina no entiko ionana aminao amin'izao fanentanana faramparany amin'ny fanomanana ny fety miavaka izay rana amin'ny mpiasa ny radio sy télé sisel raha ampitso sabotsy ny fotoanantsika manomboka amin'ny 7 alina ato amin'ny brasserie de la gare miaraka amin'ny tarika Edy Lejao miaraka amin'ny tarika Edy Lejao ankoatra ny hira izay nahafantarantsika ny tarika Edy Lejao hira izay nankafizantsika azy hatramin'izay ka hatramin'izao dia be ihany koa ireo hira malaza izay hoentina amintsika
ao anatin'izay etsika rehefa miaraka aminay mpiasan'ny Sisel Rapitso amin'ny 6 ora alina ato amin'ny brasserie de la gare izay. Maromaro mana-talenta ny mpiasan'ny Sisel ho avy akao zay jiaby le elaela tsy hitanare regny ho hitanare akao daholo jiaby andray anjara daholo zay jiaby amaraigny ampiseho ny talentanay ao anatin'izay rehefa miaraka amin'ny mpiasan'ny radio télé Sisel Tomasina izay ka dia aza mihafahafa antsika izy koa fa tonga akao amaraigny tonga akato amin'ny brasserie de la gare. Aza jerena ny atsaran'ny toerana aza hoe le hoe tsara be le toerana dia mety ho lafo be ny vidin-javatra ao fa efa nataonay mirary dia mirary ny vidin'ireo zava-pisotro sy ny tsakitsaky ao anatin'izay etsika izay. Ny resaka sécurisation efa milamina ny makasika an'izay tsisy atahoragna mihitsiny ny parking moa zany dia ho tsara ambina maraika dia mitongava maro mankasitraka antsika jiaby. Manatitra ny mbola tsara zay fanoetin'ireo namana rehetrarehetra zay nifandimby teto moa zany ny tenanay amin'izao ora sy fotoana ifampiresahana amintsika izao mazava ho azy ety amin'ny brasserie de la gare de Mangué Tomasina apitan'ny lapan'ny tanàna ny misy anay amin'izao ora sy fotoana izao. Ampatsiahantsika fa aza dino ilay etsika izay irahana aminay mpiasany eo anivon'ny Sisel radio TV Tomasina eto Rapitso amin'ny 7 ora alina zay rahantsika amin'ny Edile Jao sy ny tropony rehetrarehetra ao anatin'izay iarahanareo aminay mpiasan'ny Sisel ihany koa moa zany mazava ho azy. Maro ny zavatra iseho ao tsy ny hira nitarika Edile Jao samirery ihany no ifamizarana amintsika ao fa misy ihany koa ireo hira maro isan-karazany zay efa voahomana ao anatin'izany ampiala voly antsika rehetrarehetra mety afaka ianareo ihany koa dia omena sehatra afaka mampiara-peo amin'ny Edile Jao afaka mihira manokana ihany koa ianareo ao anatin'izay tsy olana mihitsy zany fa ambiance no atondiantsika aty analazitsika hiara ifetitsika ka tongava maro taominy namana ny tapaka sy ny havana ray manontolo rehetrarehetra mihitsy fa zay tsy tonga amin'io ny manenina ary aleo tonga toy izay tantarainy ny zavatra rehetra moa dia efa nambarany namana tefina anaty izay nateo fa horaikoraiketinay antsary ka aleo koa mahita maso toy izay ahita an'le izy amin'ny fahita lavitra fotsiny fa hafa ihany le tena hoe manotrona sy miara mifety miaraka aminay ary efa nambarany namana Claude ihany koa fa samy mana talenta daholo koa izay rehetrarehetra dia maro ny aneho ny talentany eo ihany koa Rapitso ka tongava maro ianareo rehetrarehetra izay te hiaraka ilalao sy totorevika miaraka aminay tahaka an'izao ny atsaran'ny toerana zay efa hitanareo eto na izany na tsy izany mirary dia mirary daholo ny saran'ny fiarahantsika rehetrarehetra eo. Manaraka izany aza atahorana ny resaka fiara sy ny moto fa tsara ambina ary ny parking raha teo koa malalaka ka dia tongava daholo sika rehetrarehetra fa raisinay an-tanandronareo zay tsy le tonga namana vao mavomavo fa zay raha tonga namana ravoravo satria hiaraka iravoravo aminareo zay aty amin'ny brasserie de la gare de Mangué ka dia zay no azoko ambara anatin'izao fanentanana zao ka dia manentana antsika jiaby aza tara avy tongava maro dia miaraka mitotorepika tsika tsisy ohatsy titsony indray raha tsy amin'ny fotoana tsy fantatra indray aloha fa tonga dia ararotiny Rapitso zay mandra-peona daholo. Revy miavaka miaraka ampiasan'ny Sisel eto Tomasina ny fahenina ny volana mety eo amby 24 afanainy groupe Edile Jao grand complet Edile Jao grand complet aprevy atsika amilay ao amin'ny brasserie de la gare de Mangué Tomasina manomboka amin'ny 6 ora alina ny karatra fanasana dia efa azo jifaina ao amin'ny Sisel radio TV filan-kevitra 034 79 563 72 034 51 191 18 ambiance mbola tsy fahita teto Tomasina revy miavaka miaraka ampiasan'ny Sisel ny sabotsy fahenina ny volana mety eo amby 24 amin'ny 7 ora alina ao amin'ny brasserie de la gare afanainy groupe Edile Jao grand complet fiara-miasa viva TVMT tongava maro any araka nalazy